Fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ty Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar. Miraba tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika amin'izao mamaraparana ny herinandro izao ity arabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Courrier de Madagascar Frank Ramarson eto amin'ity fandarana ity. Miraba nosy nezy ary miraba ny mpiaintsika amin'izao takariby izao. Ya ny anomboantsika azy ny omsehatra raisam-pirenena Frank Ramarson taorian'ny tany Mali zany zao dia niseho ihany koa ny karazana fikonana fanonganana mpanjakana ny Guinée-Bissau tovy tranga amin'ny any Mali ihany raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao samy hanao fifidianana ny any an-toerana ohatrohatry ny ahoana ny fijeron'ny Courrier de Madagascar n'le toejara. Tany Guinée-Bissau nga maloha tsy mampitovy kely aminy satria efa miditra amin'ny deuxième tour izy. Nazy moa tsy nivita an'le premier tour dia vita zany fa nanao zany karazana hoe isy fifanana amin'ny fidirana faharoa. Ny zavatra misy zany dia ny hoe tsy mety ilay adversaire-n'ny prime ministre tafisiany tafika atao ny hoe ilatsaka indray amin'ilay fidirana faharoa satria izy be loatra ny osoka, be loatra ny fangalaram-bato koa dia tsy manaiky izy zany ary koa tena menacé misy izy hoe zay olona manao propagande izy amin'ity fidirana faharoa ty dia makandraikitra amin'izay dikan'izany fa efa hitany maharamila indray zany fa isy ataontsika crise vaovao hipotra zany satria tsy anaiky io ny vahoaka zany hoe olona ray ihany hiditra amin'ny fidirana faharoa zany dikan'izay dia niditra zany ao anatin'izay fikoana sy fanonganam-panjakana ny maramila. Zavatra spécificité ny Guinée-Bissau dia firenena iray izay malaza manana arena, manana arena kibony tany, manana pétrole ary koa nefa malaza koa amin'ity fanaovana trafika ana rongony ary malaza mihitsy zany fa eo koa zany le be kolokolo eo ka hitanao tsara rehefa mitamatambatra nataontsika hoe ny zavatra misy ohatr'izay dia mifara amin'ny zavatra fanonganam-panjakana sady misy mampirisika koa amin'izay tany Mali koa zany eo fa ito zany zay fandeha rapitsy afaka fazana tany Portugal i Guinée-Bissau fa tsy mampiveniny zany fanonganam-panjakana tsisy nationalité tovy daholo fa tsy mitovy aretin'ireo satria azadino ngefa manodidididina ny Afrique de l'Ouest daholo ngereo zany Niger efa nanao coup d'état, Mauritanie, Mali, ty Guinée-Bissau, Sénégal navita fifidiana dia Côte d'Ivoire moa reny nefa rany zay fotoantsika moa tamin'ny roanjo lasy zay tsika hoe ny fete zany le heritour nangalanga lasany Ouattara ary mbola tsy mifitrana ny fery satria mbola betsaka naman'indry Gbagbo zay mbola tsy dia falifaly loatra tamin'le hoe nanongahana ny Gbagbo ny satria nitafika frantsay amin'izao fotoana zao no kianiny nany Frantsa azy Ndriamanto Sarkozy hoe nanongana ny Ndriamanto Gbagbo tsy ny forceny licorne moa zany ny sambotra ny Ndriamanto Gbagbo tamin'izany fotoana zany ka hitanao tsara zany fa tsy dia milamina loatra zany any Afrika tamitsika moa tsy resahana ntsony atsika efa telo taona zao io miodikodinao ty indray olana vaovao indray laza fa hoe hanao apaisement tsika mity resaka lalàna hoe manao lalàna famotsoran-keloka lasa karazana to mamboly crise vaovao indray satria le mouvance ravalement moa zany tsy nety nifidy an'le lalàna famotsoran-keloka satria tsy laniny azy le amendement fa tokony manana-po ihany ngizy be novitsy ngizy ka asa ngama sao dia mpanao sarimihetsika daholo fotsiny re laza mitady an'zareo hoe efa mba niezaka ihany zay fa dia tsy nety fa dia veloma ianao zany nga ravalement na amin'ity zavatra ity ary dia hoe satria raha fantatrao fa mbola ny président teteza mitange nanao soni an'le lalàna manao transmission any amin'ny CST ka asa izy avaiza le rangahiny vitatsika eo zany zay fandeha satria zany efa be ihany zany no mety voavidy vola amin'ity mouvance ity satria ny ministre ange no efa nandinika anio tany conseil des ministres, conseil de gouvernement laniny tanko mahina tsy tany dia efa nisakarana hoe zay tsy anaky an'ity fa nisy nanova andalana araka ny nambarany rehefa va mouvance ravalement zany resaka daholo zany fa misy tsy maintsy misy procès verbal conseil des ministres dia hoe io rapitovi tsy mitovy da hito zay nge zavatra fomba fiady daholo zany ary efa miresahana ito amin'ny gazety mihitsy zany hoe mody mamboly événement vaovao dia amin'izay mba voasarona fa amin'izao fotoana zao dia hita mazava ary zao le izy fa lany le lalàna famotsoran-keloka dia vita eo zany zay fandeha raha hiala sa tsy hiala ny mouvance ravalement ao anatin'io
zany fa tsy ala izy ary raha miala izy za tsy minao zany hoe miala zany izy mamy tony nge seza am'izao ka raha zay fotoana zay raha miala izy manko de tsy izy ny comité international gérer les feuilles de route zay foana no resahana rapitsy fa ohatsy izy hoe tsy miala izy satria ngamba raha iny nge milalao loi famotsora-kely ka io zay laniny io mety tanaverina ny dadan'ny zareo fa tsy fantako zay ataony dia fa ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa mirosany koa moa zany ny hoe ho any amin'ny fifidianantsika ny karazan'olona ifandritana am'izao fotoana zao dia ny hoe fifidianana inona no atao iza no maritra an'izay daty sy ny fifidianana tokony atao zay fa mazava nke fa hoe ny seni mamaritra ny daty afantatry fa misy mpanao politika tsy faly hoe maninona ny mena ny seni le fahefa fa le mpanao politika amina zany zay fantatra nge ny fahaizan'ny mpanao politika atsika olona tsy nianatra politika tsy manana conviction tsy manana an'le sotoavina ary ny tena loso tsy mahay mamaky teny zavatra ohatra ny feuille de route tena vitsikely nge mahaino anatin'le ahoana moa zany anatin'ity parlementa ity ahoana moa zany hoe zany nge zavatra adihevitra tsy mipetraka atao hoe olona zay voasage olona zay manana ataotsika condamnation any amin'ny fitsarana no miara mifidy amin'ny lalana famotsoran-kely eto Madagasikara nge zany eto Madagasikara nge misy an'izany de ekeny ny fanjakana ekeny ny rehetrarehetra de ahoana moa zany dika lalana atao ny olona rehetra mahita zay olona mpangalatra fantatro zao fa hoe tarizy nanao zao za tsy teny hoe izy le député fa misy izy mahatsaro teny hoe fa azafady kosa fa de izy zao ndray mbola afava hoe zao ny fanaovana ty loa tamin'izy ty de ataoko ngamba fa zay mba hoe tsitra tena tserto anatin'ity raha ity hoe amin'ny fanaovana io mahatsaro tena logika ny zavatra tokony ordonnance tany amin'ny gouvernement tany de ny ratifien'ny parlementa fotsiny de janona teo tsy nanaovana ny convention 31 octobre tsy nanaovana ny sasany de hoe zay nanaovana azy fa tsy resaka ohatran'izao de mpangalatra koa sy ny olona mpangalatr-omby miaraka amina olotsotra zay lany anatin'ny CTCT voatendro zaho de miaraka manangatanana hoe ty zany fo ekeny le amin'izy tiky zay ny tsy ekeny mampametra-pantany maro mantsy de liany am'le hoe fifidianana filoham-pirenena sa solom-bavim-bahoaka no ataotsika zay ny tokanao atao hoe asio mba asio fiteny française moa hoe objectivité sy discernement ty resaky ty satria mampalelo manko azonao zay e mahatonga an'le crise malagasy tsy mety tapitra fa fantatro anaty feuille de route hoe ny CENI mamaritra ny calendrier électoral ny ranomarina nge na le lalàna électoral io tokony CENI nge manao an'io na lalàna momba parti politique zay vao entina any amin'ny parlement ary zay natao mpanao tao hoe mahakaka ihany hoe zao ndray misy micontesté izy hoe tsy mahazo manametra ny calendrier électoral ary mametra an'le ataotsika hoe fandaran'le fany tianao farana hoe sa tsy farana ny transition raha tianao farana ny transition de ny élection présidentielle aloha mandeha aloha zay ny logika ny zavatra naiza fa aty amitsika ohatrany hoe sasany ngamba mbola hoe mahamamy le seza de hoe députation aloha députatsika io présidentielle non tsy mety zany ary zay nataoko anao hoe mila famatoratsaina le mpanao politique ary tsy mpanao politique any fa ny mpanao gazety ko mananatra ireo eto zay ny ilaina média manao mifanabeazana satria rehefa tsy amifanabeazana ara-politique amin'ny mpanao politique de alors no taon'ny hafa le fanabeazana zay mampianatra pédagogie satria tena mampalelo le malagasy mampalelo le firenena anefa ny hitanao tsara fa le mikorosofahana ny fiainan'ny vahoaka tsisy ny asa ny fahefana mividy mekely anefa tsy misy mara le volana sosialy zay misy eto indrindra moa zany fa ny tifandripalema zay enjadiny isanandro any malagasy sorananao Franck Ramason teto amin'ity fandarana androany ty ary misaotra anao sine zarikio zany manao veloma angopiantsika amin'ity zoma ariva ty mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka andrary tompoko lasy tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina